Anio Alarobia fahavalo ambin'ny folon'ny volana Febroary, taona 2024. Alarobia fanosorana lavenina. Evanjely Masina nosoratan'i Matio, nalaina tao amin'ny toko fahenina, andininy voalohany hatramin'ny fahenina, toizanao amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny Rainao izay mahitan'ny miafina no hamaly soanao. Tamin'izany andro izany, i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe: Tandremo sao ataonareo imason'ny olona ny asa soa ataonareo mba hahitan'ny azy, fa raha izany dia tsy hahita valisoa amin'ny Rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsihy ao amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany. Fa raha manao fiantrana ianao, aoka ny tananao havia tsy halala izay ataon'ny havanana, mba hiafina ny fiantrana ataonao, ary ny Rainao izay mahita ny miafina no hamaly soanao. Ary raha mivavaka ianao, aza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsihy izay tia mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany. Fa ianao kosa raha hivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny Rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny Rainao izay mahita ny ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha hifady hanina ianareo dia aza manjombona endrika tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsihy izay mampisotosoto ny tavany mba hahitan'ny olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany. Fa ianao kosa raha mifady hanina dia hosory zava-manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho ny olona no hahitanao hoe mifady hanina fa ny Rainao izay any amin'ny mangingina, ary ny Rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly soanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.